Faly miarabana ompiaino izay eto amin'ny onjam-peon'ny Alliance 92 sy ny taratra 412 fandaharana izay fantatrao ary arahanao amin'ireo onjam-peo anankiroa dia tiana moa zany fa ny ambarao dia manambahiny amin'ity herinandro ity iresaka tontolo hafa isika ao amin'ny tontolon'ny kolotsaina sy ny olona ao anatin'ny kolotsaina sy ny vokatra atolony ihany koa zany ho an'ny mpanjifa na enao-piaino zany na itsika miaina ao anatina kolotsaina dia ny omda izany iaraka ifampidinika amintsika eto i ramatoa fiarenana Lady Aris tompona andraikitra ao amin'ny omda. Miarabanao. Miaraba tompoko, faly miaraba nareo rehetra ny tokantrano dia faly miaraba ihany koa ny mpanolotra eto amin'ny fandaharana. Raha mitenitsika hoe zony mpamorona tonga dia ao an-tsaina voalohany hoe omda, fa inona moa zany ny tena hoe fisininy atao hoe office malgache des droits d'auteur na ny omda izay fahafantarantsika azy? Ny office malagasy des droits d'auteur dia mikirakira ny zon'ny mpamorona. Ao anatin'izany misy zo anankiroa, ny zo ara-moraly izay mamela ny mpamorona hanome fahalalahana ny hafa hampiasany sanganasany na koa andrara ny fampiasany izany. Ny fahafahana mamoaka azy voalohany amin'ny hainao manjery ihany koa dia any mpamorona irery ihany. Dia ny zo faharoa dia ny zo ara-bola kosa, izany hoe ilay vola takiana amin'ny mpampiasa sanganasa rehetra ary zaraina amin'ireo manana sanganasa nampiasaina avy eo. Sandam-bola iray ihany no alaina isaky ny mpampiasa sanganasa fa zaraina kosa amin'ny mpamorona rehetra voakasika izany amin'ny alalan'ny conducteur de droit d'auteur ho an'ny radio toy ny Alliance FM dia fiche de programme kosa ho an'ny spectacle na fampisehoana arakaraka ny fandehanany sanganasanao amin'ny hainao manjery ny vola raisinao. Nao moa ny tena sokajy mpamorona toy inona moa zany no afaka miditra ao anatin'ilay atao hoe omda? Eto dia ho avahako kely ny artista sy ny mpamorona satria tsy voatery ho mpamorona ny artista rehetra. Eo lead vocal izay miangaly an'ilay hira ohatra fa tsy voatery izy ny mpamorona fa ao ambadik'izay misy mpamorona anankiray dia iny mpamorona iny no manoratra ny sanganasany eo anivon'ny omda, miditra mpikambana izy dia manoratra ny sanganasany iny amin'ny alalan'ny déclaration d'œuvre dia iny mpamorona iny no mahazo ny zo ara-bola rehetra amin'ny fampiasana ny sanganasany. Raha hiaro an'izay sanganasako izay inona ny tokony atao ankoatran'ilay misoratra anarana moa zany? Eo ilay misoratra anarana fa eo koa torohevitra kely avy aminay omda. Rehefa vita ny famoronanao dia afaka raketinao antsoratra na amin'ny kapila izany sanganasa izany dia alefanao amin'ny positra amin'ny tenanao amin'ny alalan'ny pli recommandé dia avy eo iny pli iny rehefa voarainao dia tsy sokafanao fa tazominao pirofo hoe ianao ny tompony. Raha sanatria misy ny disadisany anivon'ny tribonaly dia iny ny pirofo hoe ianao namorona azy. Eo amin'ny tribonaly voasokafana ilay izy satria raha sokafanao mialoha ilay izy dia afaka hovainany ao anatiny. Iny zany ny pirofo hoe tsy niovany tao anatiny. Dia eo koa misy daty mipetraka eo amin'ilay pli recommandé ahafantarana hoe ohatra hoe tamin'ny 92 ianao no namorona azy ka raha ilay olona miady aminao 97 no laza namorona azy dia hita mazava eo hoe ianao mpamorona azy satria tamin'ny 92 ianao dia efa nanana ny version originale an'izay asa izay. Fa eo koa tsika ny artiste moa zany manao an'ilay atao hoe mandika ny hira anankiray ohatra hoe hira vahiny ohatra zany hoe adika amin'ny teny malagasy, misy zo ve zay? Ny tena marina ny rehefa mivoaka ilay sanganasa dia afaka ampiasain'ny rehetra, afaka ianon'ny rehetra fa tsy afaka hovaina izany asa zany. Zoan'ilay mpamorona tanteraka ny mandrara ny olona animba na anova ny sanganasa izay noforoniny dia afaka miera ny te hampiasan'ilay sanganasa miera amin'ny tompony amin'ilay mpamorona hoe mba tianay atao ohatr'izao dia maka autorisation préalable izany hoe raha ohatra hoe boky izy dia ny éditeur ny angarana autorisation na ny mpanoratra ny mpanatota boky na ny mpanoratra. Dia raha ohatra indray hoe hira ilay izy na ny producteur na ny mpamorona ny feo sy ny tonony iranao
tsy maintsy miera satria namanimba ny sanganasany zany raha ohatra ka tsy fanaraka amin'ny hevitra tiany avoatra. Fa misy koa le hoe ao anatina tontolo ny famoronana omena lanja zay koa ny tanjony eo amidara tsy diso le hoe mamely lanja an'ilay kolotsaina ao anatina famoronana ihany koa zany. Inona ny fanampiana entinareo amin'ireo mpamorona zany ahafahany mametraka sy mizara ny izay fahaizan'izay. Ny omda zany miaro ny zon'ny mpamorona, mikirakira amin'ny zon'ny mpamorona. Ao anatin'izany a mampirisika izahay an'ireo mpamorona amokatra bebe kokoa hatrany mba ivoizana ny kolotsaina malagasy satria na tiana na tsy tiana dia miankina amin'ireo artista, auteur sy mpamorona ny fivoaran'ny kolotsaina. Ao anatin'ireny ny ahafantarana hoe ohatrany ahoana tokoa ny kolotsaina malagasy. Dia izahay eo aloha ny fizarana ny zon'ny mpamorona ara-bola fa eo koa manana pensionnaire izahay, pensionnaire mandray fisotrondronono izy ireo aminay rehefa ohatra ka mafeno fepetra anankitelo. Dia ny voalohany ny fahafenona 80 taona mihoatra dia 20 taona na mpikambana ary ao anatin'io 20 taona io rehefa nandray zon'ny mpamorona izy dia ny vola raisiny dia voaova ho isa. Dia io isa io no ahafahana mafantatra hoe ohatrinona ny pension raisiny. Dia io pension io isaky ny 3 volana no andraisana anazy eny anivon'ny omda. Ny ahafahanay manome an'izay fisotrondronono izay dia misy retenue kely ataonay amin'ny droit d'auteur izay raisiny mpamorona eny anivonay. Dia iny retenue iny ny ahafahana mifinanse ny fisotrondronono. Fa nazanaty izany ary amin'izao fotoana izao izahay nampitombo 20% ka hatramin'ny 520% ny fisotrondronono eo anivonay. Midika ve zany hoe raha ao amin'ny fikirakirana ny izay fifandraisana sy fahanaraha-maso ny asanareo zay ao anivon'ireo le hoe mpampiasa ny sanganasana mpamorona zay maharaka ve zany ny vola miditra amin'ny fanaraha-maso zany satria tsy ny radio ihany araka ny teninao teo tsy ny voatery ihany koa hoe ny fampisehoana misy sehatra hafa koa ve voakasiky nyty zo ty fanefana an'ilay zo ho an'ny artiste. Tsara ho fantatritsika mpiaino fa nisan'ny mpikambana ankehitriny dia 2,750 ary nisan'ireo sanganasa voapetraka dia 7,730 sy 7 alina amin'izao fotoana izao. Kasika ny hoe maharaka ve ny vola eo anivon'ny omda, izahay amin'izao fotoana izao dia manana projet de décret momba ny perception sy ny répartition en droit d'auteur. Ma projet anazay dia mbola karakarain'ny technicienne ny famoahana azy fa miankina amin'ny ministèren'ny kolotsaina ny famoahana azy tanteraka ao anatin'ny lalàna miatra eto amin'ny firenena. Ny mahatonga anay manao an'io projet de décret io ny projet de décret ahafahanay mitaky ny zon'ny mpamorona dia efa tamin'ny 1998 izany hoe efa ho 20 taona mahery no nisin'io décret io dia nefany hitatsika fa ny vidim-piainana efa miakatra, ny zava-misy koa efa miakatra, ny volan'ny mpamorona nefany tsy miakatra. Dia mila jerena ihany zany izay fivoaran'ny vidim-piainana izay dia mba ezahana hoe mifanaraka amin'ny zava-misy ny fanapa-kevitra atao ao anatin'izay projet de décret izay zany no karakarainay ankehitriny. Ary le sehatra fa azahoanareo an'izay sanganasany tokony ho ifaina zay, inona koa ny sehatra fa aton'ny omda afa mandray an'izay le zo ampamorona zay. Ireo sikajy eo amin'ny omda ao amin'ny sanganasa arovana dia misy anankidimy. Ny voalohany ny mozika, dia ny faharoa ny literatiora, dia manaraka azy eo ny tantara, ny sary ary ny horonan-tsary. Ireo sikajy anankidimy ireo dia afaka apetraka ao amin'ny omda rehefa tafiditra mpikambana ianao. Isan'ilay mandoa ny zoan'ireo mpamoron'ireo ihany koa ohatra hoe ny mpanao karaoke sy ny sehatra fa reny le raha tsy diso koa misy koa ny fandraisam-bahiny. Misy sokajy koa ve zany amin'ny vola raisina amin'ireny olona ireny?
ampisehatra n'izay le hoe mampiasa n'ilay sanganasa mpamorona. Maro dia maro tokoa ireo mpampiasan'ny sanganasa, izany indrindra no antom-pisian'ny omda mba ahafahana manara-maso ny fampiasana ny sanganasa manerana ny nosy ary koa hatrany ivelany. Ao anatin'io fanaraha-maso io dia efa misy ireo olona manana contrat iarahana amin'ny omda izay alalana ahafahany mampiasa n'io sanganasa io. Ao anatin'izay fampiasana sanganasa izay dia mandoa an'ilay droit d'auteur ilay mpampiasa dia manatitra an'ilay conducteur de programme ohatry ny resantsika teo aloha dia iny no ahafahana mahafantatra hoe ohatrinona sy ohatrinona avy ny vola raisy ny mpamorona voakasika. Dia iny moa zany tsy aloha hoe isaky ny hoe misy atao dia aloha fa hoe isam-bola na isan-taona. Ilay izy efa misy vola voafaritra hoe raha karaoke dia izao ny vola alohanao. Efa voafaritra ao anatin'ny décret ny fahafahana malala hoe ohatrinona avy ny tokony alohan'ny olona. Vola iray no raisina isaky ny mpampiasa fa ny olona mahazo tombontsoa amin'iny fitakiana iny no maromaro dia mizara arakaraka ny isan'ny olona manana sanganasa nampiasaina ilay vola avy eo. Fa iverenantsika kely eo amin'ny hainao manjery fantatritsika moa zany raha ohatra hoe ny radio ny resana na ny télé zany feno eraky Madagasikara araky ny omda tsara ve zay miara-miasa tsara amin'ireo haina manjery erany nosy ireo ve zany misy omda ve isaky ny faritra? Ny omda dia tokana manerana Madagasikara fa izahay dia manana mpisolo tenanay eny anivon'ny faritra. Ireo mpisolo tena ireo no manara-maso sy mitaky ny zon'ny mpamorona. Raha ohatra ka mbola tsy manana contrat ny olona anankiray mampiasa sanganasa dia manao any atao hoe prospection ireo mpisolo tena ireo, ary ireo mpisolo tena ireo no manazava hoe dia misy famorona anankiray niainga tamin'ny aingam-panahin'olona tany ho any izy io, izany hoe tompony olona namorona azy io dia hazavainana azy izay dia hazavainana azy koa hoe noho izay anton'izay dia misy vola mifanandrify tokony alohanareo any amin'ilay tompony ilay famoronana. Malagasy daholo ve aloha no tena misoratra anarina amin'ny omda sa mba tiako tsindriana kely isika membre ny Confédération internationale des sociétés d'auteurs isika eto Madagasikara dia ao anatin'izay confédération izay dia misy ny fitsipika anatiny arahany société d'auteurs rehetra dia ao anatin'io misy ny atao hoe principe de non discrimination dia ao anatin'io principe io no ahafahana miteny fa tsy afaka avahana ny mpikambana malagasy ny mpikambana vazaha ny dikan'izay raha ohatra ianao ka vahiny dia hisoratra ho mpikambana aty amin'ny omda dia afaka tokoa ianao misy sakana. Misy ve? Entoko misy mpikambana vahiny ao aminay ao amin'ny omda dia torak'izay koa ny malagasy afaka misoratra anarana any amin'ny société d'auteur any andafy fa mila fotsiny ianao hoe faritanao hoe tany aiza ka hatrany amin'ny tany aiza no ahafahan'ilay société d'auteur kirakira ny zonao. Ohatra ianao raha sady membre ny SACEM izay ao France sy ny membre ny omda dia mila hazavainao tsara amin'ny omda hoe ny zo mpamorona anao any amin'ny France dia efa ny SACEM no mikirakira azy fa ny ankoatr'izay ny omda no mikirakira azy. Mila faritana mazava hoe hatraiza ny fahefan'ny ilay société d'auteur. Izahay eo anivon'ny omda dia manana accord de représentation réciproque miaraka amin'ireo société d'auteur vahiny. Ao anatin'io accord de représentation réciproque io no ahafahan'ny SACEM ohatra mandefa ny zon'ny mpamorona izay manana sanganasa miasa ao a France andefana azy aty aminay omda dia amin'ny alalan'io koa no ahafahanay mandefa ny zon'ny mpamorona manana sanganasa miasa aty a Madagasikara. Dia ny fidiran'ny mpamorona malagasy iray ato amin'ny omda dia tsy manakana ny fidiran'ny mpikambana any amin'ny société d'auteur hafa fa mila faritana fotsiny hoe tany atraiza no ahafahan'ny omda manana fahefana ary tany atraiza no ananany SACEM ohatra fahefana mikirakira ny zon'ny mpamorona. Raha raisintsika izao amin'ny radio ao anatin'ny adiny iray maromaro eny ny hira mandeha dia ao anatin'ny ray volana zany azontsika eritrehitra ry mpiaino ajaina hoe ohatra n'inona zany hira mandeha na tantara ihany koa zany
ahoana moa fomba fiasan'ny omda zany ahafantarana hoe tia makaiza ty aniza azafaitsika misimisy kokoa ny conducteur de programme. Ny conducteur de programme taratasy raha ohatra hoe zay ny ahazoantsika piano azy ao anatin'io taratasy io no ahafantarana hoe izavy ny hira nandeha tamin'ny andro zao sy ny andro zao, ny lohateny ny anaran'ny artiste mirazy ny anaran'ny mpamorona, dia amin'ny alalan'iny no ahafantarana hoe impiry no nandeha ilay sanganasa teo anivon'ilay Ana-Manjery. Ohatra hoe ntsika sy ny Alliance FM zao rehefa mandefa hira nareo dia mandefa conducteur de programme aty aminay, dia izay ny ahafantaranay hoe ireto avy ny hira nandeha tamin'ny Alliance FM tamin'izao andro zao. Dia ahoana indray ny asanareo vitany anay fa eo amin'ny anareo indray sy ny mpamorona. Rehefa vita ny anjaranareo dia iny conducteur de programme iny no ahafahanay mizara n'ilay vola, ny atao hoe répartition. Dia iny vola iny misy apahany atao frais de gestion satria ny omda miankina amin'ny frais de gestion io no mbola mampitsangana anazy hatramin'izao fotoana iresahantsika izao. Dia frais de gestion io no ahafahana maniraka olona hitaky an'ilay zo. Be dia be ny asan'ny omda ankoatra ny mitaky ny zon'ny mpamorona. Ao anatin'izany no andraisany omda ny frais de gestion arakaraky ny redevance voaray ho an'ny zon'ny mpamorona. Ny ampiasana ny frais de gestion dia ny karaman'ny mpiasa, ny fitaovana, ny fandoavana jiro sy rano, ny charge de fonctionnement rehetra eo anivon'ny omda. Le mampiodina n'ilay omda aloha eo ihany fa efa avy eo le fitsinjarana amin'izay zany hoe mpamorona zao dia zao ny azy, mpamorona zao dia zao ny azy. Asa be io Ny fomba fanaovana fitsinjarana ny zon'ny mpamorona dia asa be tokoa satria isika somary na dia misy ara ny fivoaran'ny teknôlôjia somary mijanona amin'ny fomba somary sarotra ny ahafahana manao an'izay fitsinjarana izay, fa izahay amin'ity taona ity dia misy mpamorona logiciel manamora ny fanaovana ny fitsinjarana io ho avy eo anivonay omda anampy anay, ampivoatranay amin'ny fahafahana manao izany fitsinjarana izany. Anisan'ny olana be koa izay mampitaraina ny mpamorona ny artiste dia tily atao hoe fandikana piratage. Aiza ho aizintsika amin'izy io zao? Ny piratage eo anivon'ny ministère kolotsaina dia misy ny atao hoe brigade anti-piratage. Izy ireo dia miady amin'ny piratage rehetra. Fa izahay eo amin'ny omda kosa ho an'ny kapila izay avoakanareo mpamorona dia afaka mametraka ny atao hoe hologramme. Io hologramme io no ahafahana manavaka ny vokatra original sy ny piraty, dia izay ahafahana miaro amin'ny piratage. Mbola misy ihany izy io Ihany tompoko misy. Dia araky ny fampanantenana nataon'ny directeur ny brigade anti-piratage taminay tamin'ny 530 taonanay eo amin'ny omda dia vonina izy ady tanteraka amin'ny piraty. Iny moa mahasamihafa anareo sy Omasia zany? Ny Omasia mikirakira ny sinema, fampivoarana ny sinema. Izay eo amin'ny omda kosa dia mikirakira ny zon'ny mpamorona. Ao anatin'izany ireo misehatra eo amin'ny lafin'ny sinema. Dia somary manahirana kely anay izao araky ny lalàna numéro 94 036 izay mikasika ny propriété littéraire et artistique. Dia hitantsika tsara ao amin'ny article 124 hoe organisme public iray ihany no afaka mikirakira ny zon'ny mpamorona. Dia noho izay article izay ihany no ahafahanay miteny hoe ny omda irery ihany no afaka kirakira ny zon'ny mpamorona. Tsika raha teo koa mahafantatra fa nanomboka tamin'ny 1984 no niorenan'ny omda tao aorianan'ny fahafantarana hoe organisme public iray ihany no mikirakira ny zon'ny mpamorona. Dia mipetraka tamin'izay lalàna zay mbola tsisy nanovo zay fa io ihany no mitondra azy? Ihany tompoko, io lalàna io no voalohany dia io lalàna io no manazava hoe organisme public iray ihany no mikirakira ny zon'ny mpamorona. Ny an'izy ireo manana lalàna ihany koa zareo no ny taty aoriana tamin'ny 17 sy 20
fa io lalàna io a somary mifanohitra amin'ity lalàna momba ny propriété littéraire et artistique ity, zany hoe miteraka conflit de compétence, conflit de texte ny fisiny io lalàna anankiray io, de io zany mba ohatrany hoe io no fiangaviana ataonay amin'ny ministera an-kolotsaina mba andamina kely izay fifandirana izay. Misy tianao hanampiana zay voalaza rehetrarehetra zay ve? Ao anatin'ny fampivoarana ny tontolon'ny mpamorona dia mizara loka ho an'ireo artista mendrika, ireo mpamorona mendrika. Ina le atao hoe mendrika zany ho an'ny omda eo? Ho an'ny omda dia ireo mpamorona tena mampivoatra sy mivoy ny kolotsaina malagasy no tena atosikay dia manome loka ho azy ireo izahay. Dia eo ihany koa misy hetsika karakaran'ny mpamorona matetika dia manampy azy ireo izahay anatanteraka tsakany sy andavana izany. Dia misy fotoana koa izahay mikarakara fampisehoana toy ny hoe tononkalo ankira mba ahafahana mampivoatra ny kolotsaina. Zay moa no tena tanjonay mba ahafahana tena mahafantatra hoe zany ny atao hoe malagasy. Misy fotoana koa izahay areo mpamorona zokiny mizara traikefa amin'ireo mpamorona zandriny hoe tamin'ny andronay ohatran'izao no nataonay. Misy fionana kely zany atao? Misy fionana kely atao miaraka amin'ireo mpamorona zandriny dia mifampizara traikefa. Dia ao anatin'izay fionan'izay ihany misy fotoana koa manao fanatanjahantena ireo mpamorona sy artista. Izahay eto amin'ny omda dia mankalaza ny 530 taonanay amin'ity taona 2024 ity. Ny afatra kely tianay apetraka amin'ny mpamorona rehetra, manana zo ianao amin'ny mahampamorona anao, iny zoanao iny dia afaka rovanao. Fa izahay omda kosa afaka hanampy anao hikirakirana satria ny mpamorona tsy ahavita hijery ny mpampiasa ny sanganasa rehetra amin'ny toerana maro eto anivon'ny nosy, ary ny mpampiasa sanganasa koa tsy afaka hangataka alalana amin'ireo mpamorona rehetra manerana ny nosy. Dia izay tokoa no antom-pisian'ny omda mba hanamora izay fikirakirana ny zonao izay. Eny ary narahanao teto ry Pianajaina ny ambarao any omda izay ny zara ny momba ny tontolo miasany sy ny fiara-miasany zany amin'ny ireo mpamorona, ny zaran'izay fahalalana izay. Ramatoa fiarenana Lady Aris, misaotranao ary. Misaotra betsaka ny Alliance FM nandray anay omda teto amin'ny onjam-peo an'izy ireo. Makasitraka tompoko.